Manolotra ny arahaba tompoko hitoetrany ny ora-pahavaratra amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Manodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 90 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ny mety ho tahan-drotsakorana amin'ny faritra iny. Vokatr'izay indrindra dia mafisina ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay. Fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny anio any amin'ny tapany avaratra ny faritra aloatra mangoro. Fampitandremana amin'ny loko maitso ho amin'ny anio sy ny rahampitso kosa ho an'ny faritry Diana sy Sofia. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay ho amin'ny anio sy ny rahampitso ny any amin'ny faritry Betsiboka. Ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy iny kosa dia hiena miandala ny rotsakorana anatin'ny 3 andro manaraka. Vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifondraona indraindray ny any amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, mihitatra hatramin'ny Bongolava sy ny faritry Menabe. Mety hisy tandrifondraona ihany koa vao maraina ny any amin'ny faritra Analanjorofo. Ny faritra hafa dia andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana hatrany aloha ny any amin'iny faritry Sava, Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, ny atitany ny faritry Melaky, mihitatra hatrany Bongolava sy ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hiverina andrahoana arahana orana tandrifondraona eny antsefatsefany eny ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy ny morotsiraka afovoany atsinanan'ny nosy. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 40 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy indray ary dia azo orana tandrifondraona mety rankotroka indraindray ny any amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava ary ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Ny alina kosa ny tombanana azo orana tandrifondraona ny aty amin'ny faritra atsinanana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mety hisy tandrifondraona iserana ihany indraindray any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 40 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 40 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananika 30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny. Ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary namaranantsika sahady dia hiverina tsikelikely indray aloha ny ora-pahavaratra amin'ny ankamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana. Ito ihany koa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny tapany avaratra i Madagasikara iny. Ny tapany atsimo Madagasikara moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na mety hisy tandrifondraona kely ihany any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana. Ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 40 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 40 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 30 degré eo maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny, izany hoe any amin'ny faritry Sofia, Boeny ary Betsiboka. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.